efa tapitra déployé daholo ve le élément tao amin'ny PC ianao. Voafesy voaramaso eto amin'ny fobeny OTME eto Andohalo avokoa ny mikasika ny fandriampahalemana sy ny fifamoivoizana tamin'iny fetiny 4 Jona teto Andrenivohitra iny amin'ny alalan'ny fampiasana ireo caméra de surveillance ary fomba marobe avy amin'ny fitondram-panjakana ny parika na nerana n'Antananarivo. Maro ny andraikitra sany OTME amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena zao toy ny asa izay ataon'ny force de l'ordre ihany. Ka izany indrindra no nahatonga ny OTME hampiasa ireo fitaovana rehetra am-pelantanana toy ny caméra de surveillance izay fahitanareo manenika ny tanànany Antananarivo mba hiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Tsaroa marihana aloha fa tsy voatamity taona ty no nisan'ireo fanaraha-maso ataon'ny OTME amin'ny fampiasana ny caméra de surveillance fefa nisy teo aloha fa tsy ara-dalàna ny fomba fanaovana anazy ary izay tena nanara-penitra loatra zany ary mino fa mandry tokoa ny vahoaka rehetra eto Antananarivo amin'ny resaka fandriam-pahalemana no fisian'io fitaovana io. Tsy ny eo Mahamasina ihany no arovana amin'ity caméra de surveillance ity fa manodidina ny Mahamasina sy ny hatrany Talatamaty azy dia hitanareo daholo izany rehetrarehetra zany. Ity zany dia entina anaraha-maso ho an'ireo olona izay mieritseritsy ny anao fihetsika hafahafa na ny mpangalatra zany na ny ireo mpitatitra izay manao mampitohana ny lalana eto Antananarivo. Ka ireto hitanareo rehetra zany ny ao amin'ny gendarmerie sy ny police nationale ary miaramila no mifandray mivantana amin'ireo miaramila gendarme any amin'ny toerana izay misy tsirairay avy ao amin'ny alalan'ity radio ty. Hita amin'ireo caméra de surveillance manana résolution 4K sy mahita alina ity avokoa ny fihetsika mampiaya mila andraisana fanapahan-kevitra na dia amin'ny andro maizina aza. Izany hoe afaka misy infrarouge zany amin'ny fampiasana anazy amin'ny alina dia hita daholo ny zavatra rehetra miseho amin'ny alina. Nanamafy moa ny tompon'andraikitry ny OTME fa hitoetra ny fampiasana ireto fitaovam-panaraha-maso ireto hiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary kendrena ny hanaparika izany any amin'ny faritra hafa. Miara-misala amin'izany ny polisy, ny zandary ary ny miaramila.